Naso daholo zanagasikara mbola avy ianareo ndaontsika raha mandeha any an-dafy izy avy le te andeha ho any Germanie kanefa ohatran'ny tsy de mahalala le fiainana any amin'ny ankapobeny mahatamy mandroso anazy de lafo ny vidim-piainana misy ny fandoavana hetra ianao rehefa andeha ho any an-dafy de mila mandoa hetra noho izany eto amintsika ihany misy ny balabala fa any amin'ny tany mandroso any ianao mandoa hetra ny zavatra rehetrarehetra ataonao amin'ny ambonin'izay koa vidim-piainana lafo ny antsika ohatra eto ny manga anankiray vidintsika 500 raha any Germanie ianao tsy 500 ianao mihinana manga fa 5,000 zay vao mahazo manga kely anankiray ary ambonin'izay tsy le natoraly izy inona ihany koa rehefa lahady antsika zao eto na lahady ara miasa ihany indrindra fa ny hotely misokatra mbola mitovy fiainana andavanandro ihany fa matetika amin'ny tany Germanie dia ny lahady midy afa-tsy ireo gasy na hoe le tsena tsotra kely ireny fa ny ankamaroany midy daholo satria toerana fialan-tsasatra matetika dia any amin'ny hitanareo le parka ilay toerana le fitsangatsanganana ireny matetika no misokatra ary eo amin'ilay hoe môlamôla any Germanie ihany ianao ohatra hoe mandika lalàna fa ho hitanao tsara fa ny any izay le hoe mpanankarena samy masina taniny eto amintsika zao dia fantatrao daholo ny mpiara-monina hoe ry rakoto rabe bozaka ana dia miaraka milalao eny ankizy fa ny any amin'ny tany mandroso samy maka ho azy samy manao izay mahafinaritra anazy ary ohatra ianao ka mandika lalàna dia ho hitanao tsara fa ireo manodidina anao ireo mitsikilo anao dia tsy andeha ho any aminao hivazavaza any aminao any fa tonga izy dia miantso allo pra tena tsy mety aminay le eto ampitanay eto fa zao ny ataony hoe tonga avy nareo zao tonga eo aminay eo avy eo pra dia ho hitanao tsara fa hiara lalàna ianao dia eto ihany koa le hoe mila ady n'iza moa izany na vahiny ianao na tompon-tany ianao tsy dia tian'izay le mila ady izay fa ho hitanao tsara vao mainka tombony raharaha hoe ila ady aman'olona eo ianao fa le izay zany le hoe fiainana mpanankarena izany ohatran'ny hoe samy masina tany dia sy mba mahafinaritra anakiana atao dia efa izay fotsiny eo amin'ny sakafo ohatra zareo isika malagasy reto ohatra zareo tena miadana mihinana sakafo natoraly tonga ny anana ny hena voankazo tena tonga dia natoraly isa-maraintsika raha mandeha makena nosy be tonga dia mibalabala mahazo le natoraly raha ohatra indray ary ianao zao vokatra amin'ny paisy dia efa miparitaka fa any amin'ny tany mandroso anie ka mijaly efa sakafo efa tsy hoe lan-daty fa ireo sakafo efa niotrika efa ela no hohanina na ny hena na ny blablabla efa tsy dia fresh ozy tsika tsy ilay apotony rehefa efa amboarina ilay izy dia izay mampalahelo isika eto le tsy mety tafavoaka foana tsika nefa eto amintsika feno karazan-javatra mahafinaritra io moa izany olona amin'ny fanjakana moa izany mampalahelo amin'io saingy tsisy fanomezan-tsy fa izaho manoro ny tsirairay foana hoe mianara ianao tsara mianatra zareo ataovy izay hatafitanao fa na ho ela na ho aingana tsy maintsy misy foana ny vokatsoanao izay no torohevitra atoroko ny tsirairay mba hatafitantsika malagasy mahakasika ny karama amin'ny firenena mandroso anazy dia mikarama betsaka fa ny fandaniana ianao zao mikarama ataontsika eto hoe iray tapitrisa ny karamanao eto mandoa jiro mandoa rano mandoa hofa-trano blablabla mbola telo eny efatra eny amin'izay ny karaman'ny olona Germanie fa kosa le fandaniana mandoa hetra ianao ambon'izay koa ianao manana tomobila ambon'izay koa ny entanao ihany koa mandoa hetra ambon'izay ihany koa ianao raha mianatra ianao ny écolagenao ihany koa ohatrinona ny ranonao koa ohatrinona ny facture koa mandeha tsy anadahany ianao na izany hoe tena ahoana baba alefaso kely ilay anona fa ohatr'izao karama misy fa kosa izay le hoe fandaniana ihany koa ohatr'izay ihany ary torohevitra ny atoroko ho an'ny tsirairay ho antsika eto antoerana Madagasikara dia hozy ianao hoe andefaso euro andefaso dolara any ohatry zareo samy miady amin'ny fiainana samy marary fo daholo isika rehetrarehetra fa na izany na izany mba tsy hinjovy ihany ireny olona amin'ny tany mandroso ireny tsy midika akory hoe tena mpanankarena pakta be izy jereo tsara izao ny olona amin'ny tany mandroso tsy dia ampiseho loatra ilay trano ao satria tsena amin'ny ankapobeny moa iny trano hoe vita tsaratsara ihany fa na izany na izany ara tsotsotra eo ihany satria manaraka toetrandro izy ilay fitenenana ka itsika aza mieritreritra hoe tena mpanankarena be na pakta be daholo ny olona amin'ny tany ny malagasy izany mandeha makany amin'ny tany mandroso fa ilay fivoarana aloha hoe eo mahalala zavatra mivoatra amin'ny fiainana mipetraka amin'ny tany mandroso fa ilay fandaniana
Any amin'ny tany mandroso anao le secteur hoe hividy paoma ianao, eto amintsika zao ohatra le letchi atsika eto dakan'ny alika, ny letchi farany amin'ny tany mandroso any tsy mihinana letchi ireo malagasy raha tsy mandalo ohatriny 4 € tanareo zany. Ka zay aza mieritreritra tena matory be fotsiny atao le malagasy any fa matoy izay mipetraka any dia eo ny fivoarana aloha zany mba te hivoatra kokoa izy amin'ny zavatra rehetra aza mieritreritra ihany koa tena matory be izy, misy vola be aman'apitrisany fa mba miady amin'ny fiainana ihany koa izy. Dia zay mazotoa.